androany a vao maraina dia nivoaka ny feo enregistrement olona manomana angalabato indrindra ty amin'ny 4e mivoaty eo ny ao Mamasina raha inonareo tsara fantatra ny feo an'le olona nalefako tany amin'ny préfet tany amin'ny lehibe zandary tany amin'ny lehibe ny CENI amin'ny WhatsApp io feo dia miteny aminy miangavy anareo mba andraindraikitra fa misy olona zany miomana aka 200 voix isaky ny bureau de vote ty amin'ny 4e arrondissement tsy azo ekena zany fa alabato zany voalohany rehefa nandeha zay a dia manaraka ny délégué anay zay satria nametraka olona isaky ny bureau mpifidianana zay manana 600 délégué ny anay rosy ary aorina 600 délégué dia misy service d'ordre miaraka aminy nataonay sorona moa ny akanjo zareo satria mahamana ny olona rehefa mahita an'le menamena be andrikito maditra reny dia nataona sorona ny akanjo nitatitra azo hatramin'ny 12 dia ny TMH ny fidy miaraka amin'ny septembre manohintohina ny fandehan'ny fifidianana na izy mampitahotra olo na tsy mamela ny délégué asy na mamoaka secrétaire na tsy mamela ny olona kasary atreo mbola lefitra ihany nandefa tany amin'ny CENI zay nitatitra momba ny tapany voalohany après midi am'izay voasambotra ny service d'ordre anay tao Anosy be atorina koa ato no sambotra azy azonareo antanina rehefa avy eo nitovolahy anankiray vao maraina dia efa mivorivory be bebe reo 4-4 telo efatra no mitondran'ireo ao Anosy be ao a zay 4-4 raha ny fidy TMH reo mitondra bande BDP feno bulletin any aposy feno bulletin any aposy asolo le tabataba feno bulletin any aposy kana aloha asolo le olona desy anankiray ihany makany eto lavitra be eo feno bulletin précoce any aposy dia feno karapanondro mbola ifidy TMH mazava tsara olony ndeo fantatrareo za mipetraketo ny olo ko Anosy be ny atsasany mifankalala daholo zay mbola olony fidy no mitondra karapanondro régimenta be ny aposy sy bulletin précoce amin'ny anarany rehefa narahanay reo olona reo dia nisamborinay rehefa nisamborina dia nisy sakoroka atao Anosy be nalefanay any aminareo sary toko tsisy lainga zany na kely aby zay mbola tsy nahazo a dia mba meo any ny adressenareo dia alevako any ny sary fa voasambotra io nalaina tao aposiny izy rera dia nasiony olona rehefa nasiony olona dia nikorotana ny olona saika ho vonon'ny olona izy rehefa saika ho vonon'ny olona izy dia namena ny polisy rehefa nimena ny polisy izy dia tsy fantatra zay nitondran'ny polisy azy fa zay manana impression fa tsy nientin'ny polisy hogadraina le olona fa navotro raha diso a misy ino lehibe polisy kopsas raha diso a dia teny parina rehefa le olona dia nalefa mpanao gazety nanaraka azy tao amin'ny polisy ny 5e ohatrany tsy ao izy fe nalefa ny fiadana tsy inona zany alao ao diso raha ohatra ka diso dia alao ao diso rehefa voasambotra olo io dia namoaka fanambarany fidy TMH fa amono am'izay izy fa tsy zakany ny ataony rakoto azy ny ataony rakoto tsy haiko moa na zany resahana izy mametraka plainte pour menace de mort satria mitady amono ary fidy menakaro tapitra hatria momba an'iny eto am'izay hiditra amin'ny étape manaraka atsika miantso ny vahoaka ny 4e arrondissement nareo any trany rehetrany miza la vavy ankizy tanora mivoanareo mivoaka any amin'ny arabe tsika menakavy dia makany bureau de vote manomboka amin'ny 5 sasany amin'ny enina eo fa manao lohamboto reo anesika ny bulletin ao anatin'ny urna ampitahorinao président ny vote tahorinao délégué anay ampitahorinao délégué hafa ary matahotra azy zay mazenda faharoa ampangaiky mpitandro filaminana amiraitsy kombakomba amin'ny prix scolaire tsy masika zareo a rehefa ary fidy menakavy 7 septembre manao ny ataony tsy normal ny rahalahy mifidy ry zao daholy tsy normal tompo famono fantatra dolo ny tranonareo tsirairay reo fantatra ny tranony tsirairay lo tranony tsirairay fantatra androsy candidat
izy mety mbola hiteny izy rehefa avy eo afa natsona daholo ny candidat rehetra fa samy sahirana moa dia mbola any amin'ny mansahirana azy raha ifamontsika ifampikasitanana zay tsy matahotra an'laisana fa izao iza nivoaka velona amin'io tranon'iza no may tomobilin'iza no may iza no fahatetindray tsy mitsy tokony isy an'izany tsony eto fifidianana le izy dia aleo adio dia zay lany eo akeny besiny maro fa am'izao fotoana itenenako zao manao forcine na rifidy menakafo sy ny jolambotony 4e arrondissement andresy amin'ny fomba tsy ara-dalàna zay tsy manaiky an'izany koa eto a dia miantso ny gendarme monsieur préfet efa tany aminao zay manao tatitra isan'andro monsieur iandry ao amin'ny gendarme ary namako manao tatitra isan'andro fa tsy manao nareo ifidy temaso niteraka amin'ny faty olona 5 teto amin'ny vavady mikanjany tany teto notoriko ihany koa tamin'izany responsable izy fizinitary na tonga ny fifanosehana teto na faty olona 5 tsy navelanareo nitory fidy ny teo zao fidy mbola amono olona ndray mbola mampitahotra olona ndray zano ampitahorin'ny fidy tsy normal firenena inona ty rehefa tsy anao ny gendarme rehefa tsy anao ny polisy tsy andraindraiky hidiny eny amin'ny 4e zao aketriny zao malafa tonga ny amin'ny eniny miantso ny olona voa daholo nareo fa ny mahazo androany azo nareo rapitso azo ny délégué rapitso azo ny président rapitso azo ny candidat hafa rapitso ary raha misy député lany eto ka député Jilamboto ohatran'ireo ho sahirana ty 4e arrondissement ty za zany na ho lany na tsy lany tsy any olona koa za le ampitahorina mihitsy tsy reviny toetra tsy reviny trombako manao fandrahonana direct izy ao mirana eo fa amely izy alefaso ary ho anareo mpanao gazety a mahasahy am'izay nareo manao investigation zay teniko zay mitory a tamin'nisy faty olona teto mandra-parovina ny olona tsy maninina mena ndraikitra mamono olona ny tsisy mitory tsisy manina olona 5 mateo tari amin'ny ilany tany amin'ny hôpitaly ty mbola TMS ny responsable teo toko noho ny tsy fahaizana ninina ka izao a tsy haiko na iza miaro azy fa tsy mety tsony zany rehefa tsy mety zany dia tsika rehetra ny mila mivoaka mivoay anareo rehefa tsy voaky nareo tsisy anao ny tolona ao amin'ny toeranareo eto Madagasikara fa manao lohamboto reo dia manao forcine nareo raha misy laingy zany assumeko voalohany voasambotra faharoa flagrant délit misy proof tsy izy rehery fa be dia be fahatelo manery lehibe ny fokotany délégué afaka hijoro reo olona reo tsy eo fotsiny izy zao fa etiko any izy rehefa ilainareo zay ny afatra androany a mbola tsy haiko amin'ny firy zao amin'ny efatra lasaka zao miantso ny gendarme miaramila za député Rosy mbola député hatramin'ny volana juillet midina ianareo aty amin'ny 4e fa misy manao lohamboto feno 4 vonina andeha anao forcine ny fifidianana mitanjona rony azy atao zay arava amin'ny fifidianana na atao zay korotanana rehefa ho resy izy na atao zay ampandresena azy tsy mety aminay zany ary le mifandraondraona oka toko ifamono eto tsika tsy mety zay tsy matahotra ny laisany zay tsy matahotra an'izanizy fa tany misy lalàna ty tokony tsy sandry na totondry ny tondrana ny firenena hafa ny collectif de candidat nampitahorin'ny laisany zay tsy matahotra ny laisany alao andeha fandehana sotatako zao a izy candidat maletena anazy sady nahita izy ka zao hiala satria zao za tsy responsable an'izay tenenina izy tsy responsable anteneniko masika be teo asoriko anatiny izy fa izy teny izy nahita dia alao izy no fa hiala